hoe nangetaeta ny mpianatra, nangetaeta ilay fanahy masina, nangetaeta ny feno ilay fanahy masina. Azonareo ilay tiako aseho hatramin'ny voalohany hoe nanana ny rehetra izay nananana izy, nanana ny ataoko hoe souvenir ny fahagagana efa eny misy hitana izy, nanana ny expérience efa niainy reto mpianatra ireto fa amboniny izany rehetrarehetra izany dia zava-dehibe tamin'izy rehetra ilay hoe ho feno ny fanahy masina. Riavana izay manatrika eto raha mianiko hohanina fotsiny sy ny fitafitsika ny vavahantsika mafiandro aman'alina mahatra indrindra n'izao tontolo izao isika. Ary raha miasitrana ny aretina fotsiny sy ny aivahan'ny olona ara-bola fotsiny no mahatonga antsika handondona fatratra ny lanitra dia mahatra indrindra n'izao rehetra izao isika. Satria izao tontolo izao tsy manao vavaka lavareny oatra anao fa mihinana ny hoanina isan'andro ary feno ny frigoany, ary feno ny paosiny. Fa raha takatry ny kristianina ny amin'ny antsoina hoe ilay Andriamanitra fanahy masina mpanao fahagagana anao koa iriny fantatra fa tsy ny fahagagana fotsiny izay mihety sombitsombiny. Raha azo ny mpino sy takatry ny mpino izany dia tsy mbadika ny fandehan-javatra sy ny tantara. Raha azo fotsiny hoe trondry ataonao friry rariva ny mahafatifaty anao sy nofosanao sy tena angarianao rodoanao tsy aneo hoe mahay manjono. Azontsika ve fipetrana? Ameko anao 2 euros vidananao trondry vandana endasy dia hoany. Zay zany ka. Zay ilainao. Fa maninona raha mianatra manjono dia mahazo be dia be dia afaka mivarotra ilay izy rehefa avy eo. Raha mbala i Andriamanitra tena tompony fitahiana sy mpanao fahagagana no iriny mpino maro sy iriny fiangonan'Andriamanitra sy iriny kristianina maro fa tsy hoe ny fahagagana fotsiny sy ilay sombitsongony araka lazaiko teo tiako averina hoe miaity daholo fotsiny zavatra antenaintsika sy andrasantsika eo miaitiny amin'ny zavatra ny hoanin'Andriamanitra ho anao. Amen. Raha azontsika izany dia anao isika ilay zavatra iriny fanahy masina fantatra mba ahafahana mampitoaka ny tena lehibe azy. Amen. Alleluia. Azonareo ve ilay izy? Ny suffisance omeny anao maimaimpona zay nge mampety amin'ny fiainantsika rehetra io mahazo taratasy ihany ianao natao anao hoe tonga teto tsisy taratasy rehefa dia miteny an'izany any tsy hoe miteny ratsy an'izay tsisy taratasy. Za koa tonga teto misy fotoana tsisy taratasy nanambady ny vady koa fa tsisy taratasy tsony tipenena tsisy mamelatra zany arazaka fotoana rehefa miteny mikasika ny amin'izany a. Raha miampinana fotsiny atsika sy ananantsika tomobile ray, micro-ondes ray, frigo ray, kiraro dimapolo, akanjo efapolo. Eka hoa ka nambe loatra aza nge omeny ny dikany. Zay le dikany na ny be loatra aza omeny. Azontsika ve le apetraka fa iry fatratra le fanahy masina ahoana moa le fanahy masina zany isan'andro dia ohatra mahatsara kilabao. Iry fatratra ilay fanahy masina tiako fanahy masina tena mba enao manapaka sy manjaka. Tsika io midradradratra hoe ile capable ahoana le il fera titsika rehetra miventiventy il fera fa tsy hainao toy an'ilay tenin'Andriamanitra. Efesianina 2:9 il fera mihoatra noho izay heverinao sy angatanao araky ny inona tsy araky ny fangatanao araky ny hery miasa ao anatinao. Mitovy fatra amin'ilay hery miasa ao anatinao. Araky ny hery miasa ao anatinao. Anomeanao mihoatra noho izay heverinao izy. Zay le any mahatonga anazy anome be loatra izy, manome kiraro be loatra izy, manome akanjo be loatra izy. Ameny izy io tsisy olana aminazy be loatra ny ameny. Tsisy olana. Fa misy zavatra. Azonareo ve ny suffisance ameny atsika maimaimpona zany no tena tiako lazay. Fa lay abondance azonareo amin'izay rehefa samihafana
mila fatra hafa, mila fatra ny herin'ny hafa. Azosika ve le fipetrany zay le izy. aza mionina tsony fotsiny hoe ino tianarana nihinana trondro afa nahazo trondro nitsela trondro hoe ahoana moa za tiny tsy mbo hianatra le anjono fa ndray le tantara eo zay le zavatra tiana apetraka irio le fanahy masina le mpanao fahagagana le mahay zavatra rehetra. Hitanareo zany mijanona teo daholo miakabeazany piny teo amin'le stadin'le hoe nateraka indray mandray valim-bavaka mandray fitahina fiainana andavanandro dia nilamina teo rehetra. Karaka nylazaiko teo nantsopino ara na ratsy fanahy ara amena masoandro ameny ranorana aminatsaka amena ny zavatra tena ho fony ny poasy ozy misy ramampy marina ne zany fa irio ane le zavatra hafa mba iriny Jesosy. Azotsika ve le zavatra irio le fanahy masina, le fanahy masina, le fanahy masina mameno mahay mampona zay rehetra mangataka aminy tsy misy fetra ny fanomezany amin'ny fanahy masina. Aoka ianareo ny fenona amin'ny fanahy masina, aza mampalahelo nareo ny fanahy masina. Amen. Horaisitsika hoe zany afatra izany dia hitady tokoa isika ny fahafenon'ny fanahy masina dia angetaeta isika ilay fenon'ny fanahy masina dia nifatratra isika iray amin'ny fanahy masina tokoa dia amelazy indrindra hiasa mahery ao anaty karaka teny ravavy fanjateto madamy fanjate hoe misy fotoana io mirehitra ianao. Inona le mampirehitra anao ianao misy hoe mirehitra mahitsy azy zao mirehitra azy zao mirehitra azy zao nirehitra lay ravavy nirehitra lay rahalahy mirehitra satria tamin'izay fotoana nirehitra izay inona ny zavatranga sy zavanisy nahazo tsara amin'ny plasy ilay fanahy masina. Azonareo dia nanao izy ilay fiasany mahagaga mampirehitra mampirehitra anao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, mampirehitra anao amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara, mampirehitra anao amin'ny fijoroana vavolombelona, mampirehitra anao tena akala fahotana, mampirehitra anao tena hitady fatotra ny fanatrehan'Andriamanitra, mampirehitra anao tena ho lasa tena hoe eo an-tongotry Jesosy ny tena azahoanao aina indrindra dia tena zavatra tsotra aminao sy maivana aminao zany hoe adiny ray mivavaka mirehitra ianao. Io tenin'Andriamanitra io dia tena satrinao vakina ny asan'ny apôstôly manontolo ao anatin'ny 2 andro fotsiny dia voavaky. Mirehitra ianao, mirehitra. Mangetahetana isika ny feno fanahy masina anery fatratra ilay fanahy masina ity anazy izy. En fait quelque part ny ainako zao zavatra ray zao dia tsy dia azoko hoe hitanareo Jesosy io tiatsika satria fantatritsika mazava be hoe maty raha teo amin'ny azo fijaliana Jesosy. Dia ohatrany tena hoe moramora kokoa ny mitian'i Jesosy toko hoe tiako anao Jesosy tsisy maratsy an'izany mihitsy ary tsy misy hoe koa hoe satria ankehitriny zany tena maniry fatratra fanahy masina dia Jesosy ho adiny io tsy possible. Ny asan'io fanahy masina io rehefa mirehitra ao anatsika vao may mampaty antsika ny Jesosy mihoatra noho izay lasy zay. Amen. Nazonareo noho izany tsy mitombona mihitsy hoe raha ohatra zany ka fanahy masina tia indray zany zao no tadiavo fatratra andreo manalina dia ho adiloko Jesosy tsy marina zany ary tsy hotaky zany ny zava-mitranga. Au contraire rehefa mameno anao fanahy masina inona ny asan'ny fanahy masina manandritra ny Jesosy io izy. Halleluja. Fanahy masina ny mpanandritra ny Jesosy ary raha ho tonga izy io Jesosy Jaona 1:20 dia ankalaza ahy tsy ankalaza ny fiangonana isan-karazany tsy ankalaza ny pastera ranona sy ny evangelista ranona fa ankalaza niza ankalaza niza ankalazany Jesosy ary raha ho tonga izy io Jesosy izy ankalaza. Azonao amin'izany zany mahatonga anao mangatsitsika tsy mankalazany Jesosy tsy hainao tsony ny dikan'ilay hoe Jesosy maty ho anao io. Azonao le fanahy masina ny fety nataonao ankilabao dia tsy manao an'ilay asany mankalazany Jesosy amin'ny fiainanao izy. Azontsika amin'izay lay sikla fahatelo
tena tadiavana hoe fanamaso hoe avy fanamasina mesa mahery ato anaty s'il te plaît vraiment s'il te plaît plus que jamais tena miasa mahery inona zavatra ho ataony voalohany izy ianao hitarika anao amin'ny marina ankalaza an' Jesosy izy eo amin'ny fiainanao ao anatinao ao ho tatarany boiboika ao anatinao ao amin'izay tianao ane Jesosy hoe izy no bitsibitsika an'izany aminao ny tena marina iza fanamasina tany ianao amin'ny alina bitsihany amin'izay tianao ane Jesosy tadidinao ve nanorany tenano anao gogogo ianao etsy atongoko andrina amin'ny roa mariray izy ny nanaitra anao dia izy ny resaka aminao io izy fanamasina azonareo ve le hoe ny inversentsika an'le tantara inona mampatonga anao tsy mirehitra mampatonga anao mangatsitsika mampatonga anao fa tena ohatra ny tena tsy tianao tsony ny fiainanao rehetra ny tena hitanao tsy tiako ny fiainany ranona ohatra ny tiako ohatra milamindamina ny anazy ny anakaty ohatra ny korotana be foana tena tsy manam-pahatsahara mandrakakehitry azany ny fiainanao fa misy izany nalovany fiainan'ny olona indraindray tsy tianao fiainanao iza zay nefa napetrapetraka fanamasina tsy miasa mahery ao anatinao izy mamely fifaliana sy fiadanana sy famarina fa avereno izy hiasa mahery mandia tany io loatra tsy mandia tany e amen zany zavatra ny anako zay firavavy-bakoly zay falifaly avy am'izay nameko gazety le olo anao inspecteur des impôts tsy mainka nomeko gazety miraisin tsara gazety avy eo koa nisy olona gasy ny fanentamena ameko gazety aozy ndreo andrasonao azafady ary lasako izy nakasede nameny anay tsy manenina fampisolo ny tantarany alleloia faly a ary tsika ohatrany tsy mandia tany manongotra mienatra rehetra ao anatinao io tsy fasahina rehetra ao anatinao io tahotahotra anao rehetrarehetra mampijaly anao fadiranao io tahotra io nge mampahory iza no andresenao an'io tahotra io fanamasina irery miasa mahery ao anatinao io fanamasina io miasa ao anatitsika dia haitsika tantara be lehibe an'ireo ero ao anaty baiboly reo olo malaza ny finoanareo lehilahy sy vehivavy lehibe amin'ny finoanareo inona natonga an'izy rehetrarehetra reo mitsangana ary sary ary tsy natahotra ary foraitana mandrakaitriny sy tamisaina mandrakaitriny ny tantarany satria fanamasina niasa tamin'izareo tamin'ireny fotoana reny nanaovany exploit ireny amena tamin'izany amin'izany any mbola ohatrany hoe rara ny filatsany sy ny fiasany fanamasina fa dia niasa kosa ny fanamasina nahatongo tamin'ny asa fanikolo zay nanirahan'Andriamanitra azy ko mainka efa mandrakaitriny amin'izao andro eny antsika izao zay andro ny fanamasina ary men'Andriamanitra manam-pona atsika ny fanamasina ary nataony ianao tepolo ny fanamasina dia rehefa tepolo ny fanamasina ny olona dia feno atsasany dia inona mameno an'iny sisa iny tahotra misy ny pino fa mbola manao taba mifoka taba misy pino fa mbola tena midozy amin'ny kafe misy pino fa mbola tena ohatra ny dozena ny inona ny alcool misy pino azonareo fe fa tena ohatrany aiza atsasany aty lefa mety aty ampaladia zany le fahafenofanao ahoana ozy ny teny vazaha inona ny tianao atao hoe moitié rempli sa moitié vide moitié vide amin'ny Saint-Esprit sa moitié rempli ny Saint-Esprit ni l'un ni l'autre amen fa tena zany ny fiainana pisy maro zay mirina tsy ho atsika rehetra manatrika ho angetaentany ianao feno fanamasina tsy hoe moitié rempli na moitié vide amen fa ho feno amen ho feno amen alohantsika rehetra hiaraka hivavaka tena tonony antsoy